fanahy amin'izao alahady tolakandro izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona fahatelo. Jaona fahatelo vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Jaona fahatelo vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo izay mivaniko izao mianaran'i Jesosy Kristy. Ary misy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy natao amin'ny Jesosy no nianaka ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo hiditra any ondreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ho ateraka indray ianareo. Nirivotra mitsoka amin'izay tiaty ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay aviaty na izay ameaty. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namaly azy ka nanao hoe: atao ahoana mampikavaka izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra iantany aza no lazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana no inoanareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy misy miakatra any an-danitra afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona, mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Hiara-penaka izy. Indray arivo dia misy zatovolahy izay natondona teo amin'ny varavaran'ny monastera, izay laza fa misy dadakoany anankiray amin'ny manka ao amin'ny monastera. Dia tonga ganagana lehibe anankiray izy, dia natolony ny olona tao amin'ny monastera izany ka nilaza izy hoe: ity no fanomezana atolotro anareo sy ny dadatoako izay any no ny soa nataonareo tamiko. Dia hoy izy hoe: mazotoa ny sakafo ary dia misalama tsara. Dia lasa izy. Andro vitsivitsy taonina zay izy nanondona tao amin'ny varavara monastera, dia nisy olona anankiray laza: za dia namany nevenany tato ny nanatitra ganagana hetsy. Asa re tokony mbo misy sakafo ahy ho any azy. Tena mampifina izy dia nomena tamin'ny andro ilay ganagana hetsy. Andro vitsivitsy taonina zay izy nanondona anay eo. Eny laza ny tena anay: za toko dia naman'le naman'ilay neveu tato ny nanatitra ganagana hetsy. Mba afaka misakafo ataonareo venandro azy. Ve zareo mbola misy lasopy tao lasopy avy tamin'ny ganagana hetsy. Andro vitsivitsy zay izy nanondona anay. Dia za toko dia
naman'le mevenareo le anaty galagala tato. Fa misy sakafo azonareo aby ity. Io son zareo lasopy mafana mihitsy izay ohatrany rano tsotra. Somary gatakaka zany le zala rehefa milosona le lasopy rano. Le miteny le zareo tao hoe zafady izy fa vilo omena ianao io izy dia io ny lasopy avy tamin'le lasopy avy tamin'le ganana telo le namana reo mevela tato. Misy finoana ohatran'izany ao amintsika zay miainga avy tany amin'ny ray be sy ny reny be tany amin'ny tasy ka nazy isika zafy mianina zay nanompo tany amin'ny fiangonana tariananina na zanaky mianina izay pasteur atao amin'ny fiangonana tariananina tany saina teo dia tonga ty aminy. Ny finoana ny dadabenao tsy finoana tsotsy. Efa finoana efa nitapokarana ohatrany le lasopy no azo le zalahy tonga farany zay efa tsy fantatra koa zay lasopy ny galagala azy. Ny finoana anananao satria tsy finoana miorina tamin'ny fototra vaovao fa finoana mitapotrano. Misy lehilahy anankiray izay tatrany finoana mitapotrano tahaka izany dia Nikodemosy. Zay olona tena mieritreretina raha teny fiarahamonina dia tena marina indrindra avy amin'ireo fariseo zay mpitandrina ny lalàna. Mampafantatrareo moa fa dimy folana io nomen'Andriamanitra fa io dimy folo io dia nasiry zareo fanikaran-kevitra na interprétation nitaka hatrany amin'ny eninjato mahery ny nandikana azy. Ary ny fariseo dia mahalany an'izany tsy anjery ary fantapitandrina an'izany. Jesosy Kristy dia raha tsy mihoatra lavitra ny fahamarinana iny. Fariseo izy ny fahamarinanareo dia tsy hiditra any an-danitra. Izany hoe tsy ny fahamarinan'ny fariseo hidirana any an-danitra. Ao anatin'izany finoana voatapotrano izany Nikodemosy no naheno ny fisian'ity Jesosy Kristy ity. Zay mpampianatra tanora vao misangatra angamba mety faheniny nanovany Jesosy Kristy ny rano tonga divay. Angamba mety faheniny fa hoe nanasitaka Jesosy Kristy. Angamba mety faheniny fa namoky ireo arivo maro tany anefitra Jesosy Kristy. Dia tonga izy ao Jesosy Kristy andro hariva. Tsy fantatra marina ny andro nahatonga azy amin'ny andro hariva fa ny bokin'ny Jaona moa dia mampiseho symbole maro ny bokin'ny Jaona. Asehony ao hoe ny mazava sy ny maisy. Ny hariva dia mampiseho ny maisy na mampiseho hoe tsy finoana izany na ny tsy fahafantarana. Tsy fantatra na ny tapotra ny jiosy nahatongavany hariva na ny fatahoran'ny reputationy dia tonga tamin'ny maizina izay tsy somary olona mahita izy tsy voalaza ao soratra masina ny antony izany. Fa ny fantatsika dia tonga izy dia laza raby na mpampianatra heno koa izany zavatra ataonao izany. Fa fahaino koa azy tsy mba misy olona mahavita ny zavatra ataonao io raha tsy olona alefan'Andriamanitra. Ny valiteny tokony nampianainao navaran'i Jesosy eto raha nieritreritra olombelona dia laza izy hoe eny Nikodemosy tena fitanin'Andriamanitra ka. Sotra anao tonga aty avy resaka tsika sy anao inona valina zavatra fanao atsiny tsy avaratra amin'ny resaky Nikodemosy tsy nahotana koa Nikodemosy ohatra hoe nandroboka mahafinaritra zavatra ataonao zany avy tamin'iza marina anao io. Demosy izy hoe raha teraka ilay olona tsy anaovany fanjakan'Andriamanitra. Kady Nikodemosy itsika amin'izao hoe mba hafahafa faresantsika an'izany fa mahafantatra an'izany efa enitsika. Fa mba halay voan-tsaina hoe miresaka tamin'olona zao no tonga dia tenen'ilay olona hoe anao raha gaty lasa teraka ilay mandeha tsy hitraka Andriamanitra. Manao fa maty hoe ateraky izy. Ankoatran'ilay ahoana ny fiverenanao any ateraka ndraiky. Alay voan-tsaina ny adi-tsaina nahazo aty mpampianatra ity. Hanika izay zavatra lazain'i Jesosy Kristy tsisy zavatra azo intsony. Ho Jesosy Kristy anao izy mpampianatra lehibe amin'ny zanak'Israely tsisy fantatrao izany. Raha ny zavatra atao tany resahako ao koa mbola tsy azonao vao maika ny zavatra any an-danitra.
Betsaka fampianaran'ny fiangonana momba ity fiterahana indray ity. Ary efa mampiady ireo mitanika ny fiangonana maro samihafa izany. Ny manao ahoana moa fiterahana indray? Amin'ny fomba ahoana moa fanantanterahana ny fiterahana indray amin'ny rano sy ny fanahy io? Tsy miana soratra masina ihany tiavana ny vakiteny. Ny vakiteny dia izao, raha tsy ateraky ny fanahy, raha tsy hovay ny fanahy masina, ny fonao dia tsy afaka ahita an'Andriamanitra. Marka 2:40 mampahatsiahy antsika fa izay nino sy atao batisa ny vonjeny. Ny fiterahana indray dia ilay fanavaozana avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Voatsela isika nanao fampianarana momba ny batisa. Ary miezaka tamin'izany tsy miresaka momba ny dogma na doktrina ny fiangonana maro samihafa. Fanambara hoe avy ao batisa no fiterahana indray. Nampahatsiahivana ny teny ray tamin'ny zanany rehefa nivoaka ny rano Jesosy Kristy dia hoe io no zanako malalako izay sitrako, izy no enoky. Ny fiterahana indray dia tahaka ireo mpianaky Jesosy Kristy tamin'ny andron'ny Pentekoste. Rehefa lasary fanahy masina dia teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, nanao zavatra izay mbola tsy hainy, nanao azy teo aloha. Izany hoe mahazo kely vaovao, tsy hanao intsony no velona fa mitafy any Jesosy Kristy ianao dia afaka manao zavatra izay tsy noeritreretinao ho vita akory. Anisan'ny andinitsotra masina malaza ary fantatry ny olona rehetra ny Jaona 3:1 andiny fahaenina amby folo. Izay arahantsika manonona fa toy izao nomeny ny zanan'ilay tokana tsy nangataka alalana avy tamintsika Andriamanitra sanatria izany hafa alohan'ny anaovany an'izany. Fa nomeny izy avy aminy no nanao ny fanomezana ho antsika. Fantatsika fa rehefa nanota i Adama sy Eva dia simba ilay endrika Andriamanitra tao anatin'ny olombelona. Tsy nampiseho ny voninahitra Andriamanitra intsony isika fa simba ny fahotana. Dia teo fampanantenana ny amin'ny hatongavan'ilay Mesia na ilay mpamonjy. Ary rehefa tonga ilay mpamonjy dia nanome fanahy masina izay hanova antsika hanana ny endrika Andriamanitra indray. Hanana ny endrika Andriamanitra indray. Ary ny fitiavana Andriamanitra dia ilay fitiavana tsisy fepetra, ilay fitiavana tsisy tahotra, ilay fitiavana tsy manavakavaka, ilay fitiavana tian'ny fahavalo, ary ilay fitiavana tsy menatra ny mampiseho an'izany fitiavana izany eny an-kalamanjana. Mahafinaritra hoe mahita mivady rehefa mbola tsy mivady iny aloha dia ny fiteny azy indraindray hoe mampiaraka. Fitiavana amin'izany miredareda mihitsy. Tonga le mariazy io mbo tena hoe tonga le am'raina miasa io fa roa volana 3 volana mbola tena miredareda. Ray taona roa taona nareo mahay azy. Misy ankizy anankiray tao hoe Adamo. Tena tia bebe izy. Dia fatao hoe bebe reny manomboka kely zanany rehefa handeha zanany. Rehefa nanomboka 13 taona i Adamo dia nanomboka menatra rehefa homohan'ny bebe. Fa bebe mampisy. Sena nandeha nivoaka miaraka tamin'ny namany reny i Adamo ity dia hita ny tampo bebe, hita ny bebe kosa ny bebe Adamo. Miazakazaka Adamo tonga dia tsy nahita ny bebe tonga dia lasa. Tonga tany an-trano dia nanontany bebe nanontany Adamo. Hoy Adamo, angafa sy tianao intsony a? Dia hoy Adamo, tiako anao bebe fa tsy nakalamanjana. Misy fitiavana ohatr'izany tsy eo amintsika olombelona, tsy mitohiza koa rehefa noharana momba ny mpanambady eo fa aitsika zany tsy mifototra amin'ny Jesosy Kristy ny fitiavana dia miarafatsy kelikely. Misy henatra ho anaty fampisehonao ny fitiavanao eny an-kalamanjana.
Sy olona mbola lokana ihany fa niatrava dia namenatra kosa dia masolo regny hoe fanoko tsy avaly. Nefa taloha nanao asa. Le fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavanao an'Andriamanitra dia le fitiavana tsy mahamenatra mampiseho azy amin'ny olona rehetra. Impiry moa isika no miresaka eny moa zao hoe fa tsy andro hoe mba isy amintsika rehefa mirava dia na hoe tsy andro isika mba ho any ampiasana na any ampianarana raha hitantara amin'ny olona nafinaritra be le teny pastera hoe na hitantara aman'olona le nafinaritra ao anatin'le toroteny, le famonjen'Andriamanitra ao anatin'le toroteny. Efa tsy andrinao tantarana izany aman'olona any satria nahazo hery avy tamin'ilay fanahy. Izay hery izay namana dia avy tamin'ny alalan'ny finoana izy. Finoana izay omen'Andriamanitra antsika. Misy tantara anankiray tany amin'ny boky Nomely izay ampiasain'i Jesosy Kristy eto dia ny amin'ny zanak'Israely izay nirenireny tany anefitra an-taonany maro efa ho fampolo taona. Rehefa nalefa ireo mpisafitazy hijereo mety ho azosika ve ny tany mpanantenain'Andriamanitra. Rehefa nandeha zao dia miverina avy tany Mosesa tena tsy tafavoaka fa ranjanina daholo olona zao efa manana traikefa ny olona reo tena tsy tafavoaka fa anaona verina Ezipta. Kristo Andriamanitra satria no nino tsy finoana le tsy fahatokisana dia voazazy ny zanak'Israely nirenireny nanenefitra. Efa rehefa mirenireny izy dia mbola natao iny mbola nomen'Andriamanitra sakafo nomeny mofo izy nomeny mamy, nomeny hena izy nomeny papely, mbola nomenimena ihany koa. Efa tsy hita koa ny atao tety mofo sy hena isan'andro zao. Izay tena nanotombontany hitaka ihany. Tezin'Andriamanitra dia nandefa biby lava. Biby lava feno poizina. Tsy haiko aloha izay différence na misy poizina na tsisy poizina za efa tsy biby lava raha teo na misy na tsisy. Fa biby lava. Dia izay mitakely io dia maty. Dia nanatona any Mosesy ry zareo. Mosesy mbola noetrikety mpanelamela amin'Andriamanitra ka nilaza hoe mba hangatao amin'Andriamanitra fa tsy zaka ty e. Lasa Mosesy taraina tamin'Andriamanitra koa izy Andriamanitra hoe manamboara menarana vahana dia ahatony eny amin'ny tendrombohitra avo indrindra dia izay kaikeryreo menarana rehetra biby lava rehetra ka mitodika azy dia ho sitrana. Iavana, irantsika malala fa mafiloana tsy olombelona. Mety misy zao laza misy tamin'izay hoe Mosesy adinina koa raha teninao ty. Mety misy kakely biby lava tsy mitodika tany dia maty. Mety isy laza zany ahoana zany. Ko jereo amintsika io. Feny amintsika no kakely fahotana fa tsy mitodika amin'ny Jesosy Kristy ary maty. Very fanambola velo izy malagasy. Fa izay mitodika kosa mijery an'io dia sika. Tahaka izay ny fiasan'Andriamanitra miavaka. Tahaka ny olona marary anankiray izay mamonjy fitsapa. Rehefa omena amin'ny fanafody anao tsy voatery hafantatra ny anatominy olombelona. Na anaty olona baolina ny fanafody raha tsy fantatranao raha ny tsy sitrana. Fa raisinao ny fanafody dia atelinanao. Fa tsy misy asany atao ny fanafody io na firy azo avtany dia tao anaty boaty dia eo anaty vata ao. Ny finoana miavana ny tahaka izany. Manaraka izay tenenin'Andriamanitra tsy misy fanontania. Ny fanahy dia harina amin'ny rivotra, mitsoka ny rivotra, tsy fantatrao ny aviny, tsy fantatrao izay alehany. Rehefa hidiran'ny fanahy masina ianao miavana, ny fahatongavana io tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra. Ary mitondran'ny fanahy masina anao tsy fantatrao fa ny azontsika atao dia tahaka ny tenin'ny Isaia tamin'ny vaky tena amin'ny Isaia toko fahaenina izay vakitsika atao izay milaza hoe inty aho iraho mba azontsika averina hoe inty aho iraho aho. Azo atao averina miaraka amin'ny enthousiasme kely ve izy inty aho iraho aho. Rehefa mandray fanahy masina dia tahaka ny Isaia milaza hoe inty aho iraho aho. Tsy andehirery azy izy raha miaraka aminao fa ny fanan'Andriamanitra no hitondra anao, hitaridalana anao. Ry havana,
nomena Andriamanitra ho antsika Jesosy Kristy hamonjy sy hanavitra antsika. Tsy misy nangataka an Jesosy Kristy isika fa fanomezana maimaim-poana izay natolotra Andriamanitra antsika izany. Raiso izy ao am-pontsika manekena samy fanahy masina aza tazomina ho anao ngezy ny vaovaon'i Jesosy Kristy. Fambarao amin'ny olona rehetra. Ny anjarantsika dia ny mamafy. Aoka mba ho tahaka ny Nimodemosy isika izay anaiky tokoa handray akateraka fombaovao fa jerentsika ny Nimodemosy ao amin'ny Jaona 7:20 rehefa nivonona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia tonga Josefa avy any Arimatea nangataka ny fatin'i Jesosy Kristy tamin'ny Pilatra dia niaraka taminy teo Nimodemosy. Tsy niafina tsony Nimodemosy, niseho tsy tarakina miaraka tsony izy fa niseho tamin'ny olona rehetra hoe niovafoa aho hanaradian'i Kristy halaiky ny fatiny io ho fonosako namba ary halevina ao anatin'ilay fasana vaovao. Aza matahotra minoany Jesosy Kristy, aza matahotra manarana Jesosy Kristy, aza matahotra sokafy ny fonao handray ny fanahy masina ary fanahy masina no taridalanao amin'ny lalana famarinana sy ny lalana fitiavana. Amen.